Mitondrantsika makany amin'ny sehatra ny zavakanto seho ny avaka no natolotry ny tarika ambondrina dia tsy amin'ny collision Matsunjombe tamin'ny andron'ny omaly tonga maro ireo mpakafy nalainy saraka ny rotonda. Ipokolona ny kianjan'ny collision amin'ny Tsonjombe nandritra ny fampisehoana izay niarahana tamin'ny tarika ambondrina. Fahombiazana izay no azo amin'ny tinina tiseho voalohany tamin'ity taona 2024 ity ho an'ny tarika misy andrikikisa Serberanto. Izay tarika voalohany nafen'ity kianja fanaovana lanonana mahazaka olona manodidina ny dimy alina ity. Naharitra adiny telo ny fampisehoana ary isan'ny nampiavaka izany ny fandraisana anjaran'ny orchestre La Camerata de Madagascar niaraka tamin'ireo chorale sangany indrindra amin'ny fiangonana maro samihafa eto andrenivohitra. Irampolo mahery niarahan'ny tarika ambondrina tamin'ireo vahiny nasaina reto. Nandeha aza nitetika asa maro samihafa ho an'ny tarika ambondrina amin'ity taona 2024 ity dia mbola tafiditra hatrany ao anatin'ilay hetsika fampahafantarana ilay rankikira avaoziko ity iseho ity.